Faly miarabantsika tsirairay satria tia talata fa 24 volana febroary ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho anao tsirairay avy izay manaraka ny ten'Andriamanitra eto. Lohanterantsika amin'ny mofony nanio dia vavakisika. Ry tompo Andriamanitra eo mbola avy-pisaoranao izay ny amin'ny tombona izay omenao anain'io. Sotroanay koa izay miay sy mitantana ny fiainanay hatrany ary irina indrindra tompo ny mba hiasanao mandraka rehefa ny fiainanay, ny kivy ampaherezo, ny malemo omeo fahatanjahana, ny reraka mipoaka menao fanantenana. Mitenena ray eo fa vonika enanao izay amin'ity maraina ity, aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe lalàna manan-danja amin'ny fotoana rehetra. Nalaina amin'ny Exodosy 7:5 sy ny 9 manao hoe koa ankehitriny raha hihain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra sy ho ay mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Fa ay ny tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ay ianareo. Amen. Manambara ny fahatsaran'Andriamanitra io fanekena izay novakitsika teo io. Tsy nitady an'izany ny vahoaka, tsy nanolotra ny tany hifandray amin'Andriamanitra izy ireo fa Andriamanitra mihitsy no nanatsotra tamin'ny mpitiavana ny sandrany tsotoa, manasa azy ireo isakambina azy mba ho fiarovana azy ireo. An-tsitrapo no safidianany vahoaka vao avy nandevozina tany Egipta mba ho lovany. Vahoaka izay tsy maintsy nanarany, vahoaka tsy maintsy nofanina isaky ny ray aman-dingana. Fa ny ho mpitiavana sy fahatsarana lehibe avy amin'ny tsotoa tokoa izany. Navelan'ny tompo andalo zavatsarotra matetika izy ireo mba hanehoany aminy ny famindram-pony sy ny hatsaram-panaminy amin'ny fanafahany azy. Raha mifidiny tsy ino izy ireo izao dia ny profitany masony ihany no isalasalany. Hitan'izy ireo ny porofo Andriamanitra velona azy. Andriamanitra mamindra fo sy miantra ary maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana ho izy ireo. Teo anatrehan'ny pony lanitra manontolo nanomezan'ny voninahitra ny Israely. No taominy ho eo aminy izy ireo hanana fifandraisana sy firaisana aminy ao anatin'ilay fanekena. 3 volana izao no nandaozan'ny zanak'Israely ny tany Egipta. Ary ny toby teo anoloan'ny tendrombohitra Sinay izy ireo, teo no nanambaran'ny tompo ny lalàny tamin'ny fomba mihezinezina. Tsy miseho tao amin'irony trano miretirety nataon'ny tanànan'olombelona irony izy na tamin'ny hoe fitaovana narafitra olombelona. Teo amin'ny tendrombohitra avo anankiray no nanehoan'ny voninahiny izay tempolo noforoniny tenany. Ny sandratra avo noho ny hafa firenena rehetra ny tendrombohitra Sinay. Teo anivon'ireo tendrombohitra mitomandavina teo fovoan'ny tany efitra dia io tendrombohitra io ny toerana novidian'Andriamanitra anehoan'ny tenany amin'ny vahoakany. Tao anatin'ny fahalehibiazany mahatahotra no nisehoany sy nitenenany tamin'ny feo avy teo anatrehan'izy ireo. Tsy mbola nisy fotoana nanehoan'ny tenany tamin'ny vahoakany tamin'ny fomba miketriketrika tahaka an'izao izay maneho ny mahazava-dehibe tokoa ny lalàna ho amin'ny taona rehetra mifandimby. Irian'Andriamanitra tokoa ny hitandrimantsika, ny didiny ankehitriny, irian'Andriamanitra ihany koa ny hatsapahantsika ny fitiavany isanandro isanandro. Amen. Tompo malala ho misaotra anao izahay ny amin'izany fitiavanao izany. Iriana ihany tokoa mba hisehoanao taratra eo amin'ny fiainanay tahaka ny sehoanao taratra teo anivon'ireo zanak'Israely ireo ka tsy salasalana izahay fa ny herinao andrakotra anay. Aoka ny tsy tsangamenatra ihany koa izahay manoloana ny adinay satria ianao ny efa mitondra fandresena ho anay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Salut.
miaro